Fahavaloko ve? Nosoratany Axiel. Aiza re faritra fiampitam-pandeha tongotra amin'ity arabe ity e? Toa tsy misy loko famantarana intsony izy izany. Epity eto fa maika ka. Oay, misy fiara tamy nefa za efa eto avoan'ny arabe. Aiza ny alehako? Tsy afa miverina intsony aho. Vonjeo fa marary olona. Vonjeo fa tsy tafatsangany. Mba vonjeo rehefa tapaka ny tongotra e. Ay, marary ahy e. Azafady kely e. Azafady fa tao mitangorona fotsiny angena reo zany. Azafady aloha amin'izay koazina reo e. To iraha azy. Loza ino ty nanjoanao raha ary? Razaka. Ahony? Vonjeo Razaka fa voadona an'ilay fiara teo ah. Sady nirifatra tsy nijanona akory izy. Tena loza mihitsy ka. Hitako mihitsy ny fiara nandoso ty ndra vao nandonanao teo e. Fa no afa mitsakana ve anao nefa aloha e? Ka nitongotro mihitsy ange voadona mafy e. Tapaka angambo zany fiako zany. Zany ve? Tena raha ty mamy. Aleo entoko any amin'ny hôpitaly zao dia zao ianao ka. Vonjeo re Razaka fa tena marary ah. Mba pikely re zalahy baka nitira matoty aloha. Ainga nareo e. Ao moa fa aza miana any eo lesany e. Omeko vola kely nareo fa apeo aloha bata azo atao anaty fiarako e. Azafady indrindra e. Misaotra betsaka re Razaka fa manakavana tokoa manana anao ah. Atidy amin'ny mampiarabelona ny aza ary ka tsy misy tokony isoranao ah. Fa hono efa mba nanao ahoana ianao zao ka? Zao tsy tsara tsy ratsy zao e. Ray volana zay ny voako ny hôpitaly fa mbola zao sakaiza-pandriny zao. Taolanantitra ny aka ela vao sitrany. Ary na ho sitrana aza dia ho sakaiza-tehana mandramaty. Zany teny an'izany le raha ary tena mampalahelo ianao ka. Kanefa no fankatiavanay sy tompoko lavadinao dia tsy hanary anao mihitsy ahy e. Zava-dehibe zany teninao zany ka misaotry injato misaotry inarivo Razaka. Eno ah. Mbola menao isam-bolana ny karamam-batoko na dia efa maty azy izy. Ary netoanao koa ny fitsaboana teny amin'ny hôpitaly. Ko Andriamanitra ny hamalo ny soavitanao e. Enao tiako atidy no fankatiavanay sy nandrivadinao ny araha rehefa nilazanao an'izany anie ahy. Ary ny antondihako ty aminareo zao dia ny anome an'ireto vola reto hividiananao an'izay sakafo tianao e. So dia mba tsy mety zany Razako. Efa tsy eny amin'ny hôpitaly tsony anie ahy. Kanefa dia mbola marary am-pandriana sy mila misakafo tsara. Io e, io raiso reto roa etsy ary reto ho fanampiana avy amiko reny fanampiana avy amiko reny. Dia hividiano izay ilain-janaka koa raha ohatra ka misy ilain-dry zareo eny ary. Andriamanitra manakaream-pahasoavana ny hamalo ny soa ataonao e. Raha zay za dia tsy havaly fititoa zaza. Raha mifanampiana nataonao anay izay inona indray ary tsy mampitomany anao ty raha ary kafeny loatra amin'ny foko re Razaka. Tena tisy mitsinjo anay mianakavy kely tokoa ianao. Everan'le raha matoty moa fa tsy misy tampony zao ataoko amin'izao. Raha tsy Razaka mitapy ako. Ka raha tsy volana dala tompony volako. Efa ray volana izy zao nivoaka ny hôpitaly ka aleo atomboko amin'izay le tetika nomaniko. Misaotra indrindra ro tahin'Andriamanitra ny ianao Razaka. Zay mba tengo fa tsy hitako izay havaly ianao e. Raha kanefa dia misy tokoa ny azonao havaly ahy fa miankina aminao ihany Eno ah. Inona moa zany no havaliko ny soavitanao? Laha zao fa tsy maintsy ataoko raha mbola vitako e. Ka miankina aminao le izy satria zanako vavy matoa ilaingo. Fa manino ny laingo? Eno ilaingo. Misy olana nga ny fiasany eo amin'ny orinasanao? Tsy misy olana mihitsy fa tena mety ny sono toerana ndray arako. Tena mety. Inona ary ny idiran'ny laingo amin'izay hamaliko ny sono ataonao anay? Zao raha aleo dia hotsoroko fa ny fanomezanao an'ny laingo hoany tena zava-dehibe. Ahoana tsara hoe? Eno Omeko anao ahoana ny zanako fa tsy azoko Omenao aho ho vadiko ka.
efa mativady koa inge ka mba mila namany hay ve ka Ie. tena tsy napoziko marina tahaka ny tompoko larainy anefa mifeveran'ny laingo anao ary lehibe de lehibe ny elanela taonanareo ka anaiky ny hovadinao ve izy Orahary ahoana moa izy nitsanaiky rehefa hainao reny ny manery azy tiako loatra inge izy iny tena mariny saingy tsy afaka ny anery azy afa efa manan'olo tiany eny efa hitako ny tovolahy rebareba fotsy toy ny akola fahavaratra iny rebareba ny fotsiny toy ny akola fahavaratra hoana kosa efa miasa nge izy iny bika amin'ny fotsiny fa kely karama rary iny ve azaka didy aminao sy ireo zandriny laingo telo mianada asanao nefa fa rehefa izy moa nisitraka ovinano de hofoanako ny fanondriko aleo izy iantoka sy anampy anareo amin'izao fahavoazanao zao andray kosa razako izany ka pisakaiza fahazaza nge izy roa reny sady tena mifankaty fatratra mihitsy zao rahary ny fiainana raha tsy vitan'ny olokoroka sy safosafo ny vola ihany nozatry ny fiainana ka de dinio ihany de ahoana resany zao andeha fa raha tianao ny antohako ny fiainanao sy ny zanakao de atolory hovadiko laingo maiza mandinika fa vavako soa misy siry io ka asakasakao na ihinany ianao na tsy Manahoana ianao atoro mama? mbola zao vady-pandriny zao foana retsy Manahoana ry mama? Ka manahoana aloha fahasalamany? zao ihany ry avitra ay ve niaraka nareo roa Ka sady manatitra izy mba mamangy any mamako. enao koa de efa misahirana makaty foana anaka ka efa tsy de maninona nge io Inona moa ny olana amin'izany ry mama? Zay mahavangivangy io tia kavana ozy ny fitenenany. saingy asio fetra ihany anefa mifankanesanao aty aminay ry avitra Inona koa ny dikan'izany teny mamy zany? Angatsy tokony hiditra atao amintsika avitra. Efa hatramin'ny fahavelon'ny dada nge izy no fanerasera tamintsika mahazo miditra atao amintsika ihany izy saingy tokony asiana fetra ny laingo Eny fa hono mba azoko fantarina ve ny aton'izany tompoko? Ohatrany tsy mahazava amiko mantsika io. ka fidi kaja fidi mboninahitra tsy ny tany ny fady fa mivavam-bahoaka Ay ve zany ny tia mamambary. Eny ary aza manano fa manangom-bola alosona ny raharanay azy ao ka. enao zany mbola nangom-bola fa ny olo-kafa efa vonina ny akazy ho vadiko Maninona tsara? Izo koa no aka ho vady? tsy iza fa raha zaka tompon'ny orinasa esanaoko sady namangy ateo izy ny lazan'izany Ngiara zaka ve? Mba tsy napoziko indray zany Fa voan'ireo torodasy sa ny vadika lako raika le rangahy iny no aka ho vady tsy voan'ire toridage na nivadika lako raika izy fa tena tia andrizy ry laingo ary mitsinjo atsika mihitsy izy Ataoko inona koa iny mitovy taona am'iraiko iny ry mama. ny fitiavana rety sy mifidy taona azafady aloha izy mianaka. Angatadalana andeha angamba nefa tsy tokony horeko ny resaka reo Ho aiza sady ianao Ianao nitiako fa tsy razaka. Na de tompony orinasa esako ary. Eny saingy raha mifandiniako eto de sitraky mamanao ny anambadianao azy. Io zany de aleoko mamonjy fidina fa velominareo mianaka misaotra namangy de veloma indrindra Miverena aloha ry avitra fa zahendim-pohatra an'io Iavitra! aleo izy ody any fa tsy anjara andriry laingo lany andro ampisikina fotsiny iny fa na fisehoana na vodiondra za tsy vitany akory ho antitra pijoroana to mikatsaka eo ndry raha zay hiavitra iny indray no tena indry de De zany nanekenao ny fikasandrazaka ary nasainao nanao resaka toy ireny teo masony avitra. Zao deritra sy malahelo le zanak'olona. mba misy fisainana retsy efa firy-taona hiavitra ny nanadalandry fotsiny de tsy zay afitsony ny mpanan-karena zao mangataka andrio vaty ka ho lavindrindray Tsy de tsiry mama. Ny fitiavana no miteraka fanambadiana fa tsy ny fanambadiana no miteraka fitiavana. Iavitra no efa nanolorako ny foko ka tsy ho ansoloko n'izany izy. kanefa raha mbola teo zanako indry de tsy maintsy manaiko ho vadin-drasaka ary niniko natao mihitsy ny resaka teo mba hisarahany avitra amindry raha tsy fantatry indry Andray, sany raha tsy mpanahanao ry mama. Fa ina nefa nampiovana ohatran'izao Hatramin'izay ianao nandokandoka ny fitiavany avitra. Fa
ankehitriny manamavo azy. Mba mitsonjova lavitra ary laingo a. Aitsika ny saranitra raha ho roandra zaka ao amin'ny orinasany ao ndry fa tsy manaiky no vadiny. Inona no antsika? Iza ny antoka ny saram-pianaran'ireo zandrindrireo? Iavitra? N'Andriamanitra foana manampy atsika e. Vehivavy mba manatsafidy amin'izay ho tiavy kokoa. Zao ihany ny anoteniko a. Raha pitso ihany ndry dia makanesa ao amin'ny braondra zaka ary milaza ny fanekendry azy. Tanterao zay raha mbola tiandry ny ho sanako. Eny ary ka inona onona tondehanao ry laingo? Mba te hiresaka kely aminao raha manam-potoana ianao tompoko. Te hiresaka amiko e? Vonona ihany ianao sady malalaka raha teo koa ny fotoanako ka. Azoko antoka fa manaiko vadiko na matoa kely ty matoa mila resaka amiko. Izany tsy anaiko koa nefa e. Te ho tapaka sotro fihinanana. Momba ny resaka tamin'ny mama no antondiako aty aminao, monsieur le directeur. Ay ve, ary zato an'izany monsieur le directeur zany tsony ary laingo a. Fa atao ahoana? Tonga dia altsoy fotsiny hoe raha zaka. Zany e. Eny ary fa tsy manina rehefa izay no tianao raha zaka. Raha izay indrindra. Ka nanao ahoana ny resaky ndrisy mamandry ary. Ekendry ve ny fanariako akavady andry. Aloka ihany mantsy manontanina dia efa fantatra aza ny valiny. Tsotra ny valiny ka. Tsy mila ny fitiavanao sady tianao velively. Maninona tsara? Dia sahanao no mandany ny fitiavako anao? Sahako satria lehilahy lehibe toy ny raiky no fiheverako anao. Sady efa manan'olon-tiana. Hitako iny lehilahy miaraka aminao iny. Kanefa mahavita izay vitako taminareo ve iny? Vao matiny ny rainao dia niraisiko hiasa tamiko ianao hisolo azy. Ny karamany isam-bolana nefa tsy nitapahako fa nomeko ny reninao fanampiako azy sy ny zandrinao. Za koa ny antoka ny fitsabona ny reninao teny amin'ny hopitaly. Ka vitan'iny lehilahy miseho tianao iny ve zany e? Vitany. Ekeko fa nananao ny vola. Saingy izay ananany kosa dia tsy anananao mihitsy. Mba lazao kely hoe zany ananany ka tsy ananako zany ny laingo malalako. Fitiavana vokatry ny fo, fa tsy sandaina vola tahaka ny ianao. Ary na ny ainy aza dia enoko fa foiny hoany ny fitiavany Fitiavako anao indrindra koa ngeny na nasoavako sy mbola nasoavako anao menakavy. Ka naninona raha mama nao lainao vady fa tsy zany izay tony zanakao e. Vavy antitra malemem-pandriana ataoko inona ry laingo vehivavy tanora melombelona ny fitiavako no ilaiko andravaka ny tokantranoko. Tenao zany kinona indray. Dia manantena ny tsy misy ianao raha izany fa laingo efa manatompo. Kanefa dia tsy maintsy vadiko ianao na manatompo na tsy manatompo e. Azafady monsieur Razakasonina. Amin'ny asa no azonao didiana fa tsy amin'ny fitiavako. Ka izao ary herinandro no omeko anao. Ka rehefa tsy manaiky vadiko ianao dia aza manantena ny asa atsony. Aza manantena tapaka teo koa ny fanampiako anareo menakavy tapaka hoa. Ve ka zany ny resaka razaka taminao e? Ie. Dia inona zany ny fanapahan-kevitra mety akahalanao mantsy ny reninao sy ny zandrinao ary anjary antry nareo raha hoe tsy hikenao no vadiny razaka. Kanefa aleoko mahandry afampiko ny fitiavanao. Toy izay anakarena sy amoy anao ry avitra. Sa nampiova ny fitiavanao any teny mama taminao? Marina aloha fa nahatezitra ny fanamavonana ataony reninao e. Saingy tsy mampiova ny fitiavako zany e. Tianao ary laingo ary tianao ny todona ny mpiantra. Misaotra ki malalako tahaka izany koa no fitiavako anao. Ary ianao dia ianao rery ihany ny tomponosoko mandrakizay. Ninona fisedrana sy tsy maintsy filalovantsika. Misaotra ary laingo efa nakinitsika tamin'Andriamanitra ny fitiavantsika ary mbola akinitsika aminy fa be akaso loatra ange ty tany ty e. Zany tokoa. Saingy efa tonga ty ka tsy androsa ao an-trano ve ianao? Aleo manaraka ary laingo hainao ihany reny tenin'ny mamanareo tamiko reniko. Zay aloha e. Tsy omeko tsiny ianao raha tsy androso fa raha pitso indray zany miaona. Rehefa mifanao veloma dia mifanovo kely.
Mba fatatrareo mantsy fa ino ka farany fanaovanareo iny fa nijoatra no renga. Aleo arahana mora amin'izay avitra dia ampidirina ato anaty fiara. Ohatra zavy klaksony ty 4x4 ty zany sa izy? Manao ny sery avitra? Manahoana tompoko? Aho midira fa aza misalasaly. Misy resaka mba tiako atao amin'izay sady ateriko moa dia nese io Iza ary ty ranga amin'izay mahafantatra ty Za ndray tsy akato anaty fiara no zany ka. Iza no mahalala raha hoe ny ratsy moty tsara fanahy le ranga io ka. Ory avitra. Tsy olon-dratra fa mahany olana resolaingo raha tia an'izay ho fantatra fosy. Eno Fa ahoana moa zany nahalalanao momba anay sy laingo ka? Ho fantatro se zany fa miakara aloha ato anaty fiara ho miakara aloha. Sa ty nise ho lasandrazaka ny fombadiny se aleo ary andeha rehefa tsy mety ampiko se fa velomy andraso fa malaiky ny ampinao ahy ka miakara ato anaty fiara aloha miteraka amboteazy fotsiny firesantsika eto. Eny ara anaiky any nosy ka dia efa tsy mahatoky ahiriko mahadriaka. Ka mbola tsy fantatro kosa ngenao raha misi nyeny aloha nefa mahaliana ny nafantaranao ny anarako sy momba anay sy laingo fa iza moa ianao zany raha tsy mahadiso za no iraka Andriamanitra mahany olonareo roso mifalia fa mivaly ny fivavahanareo misy falia zany ve andray marina misaotra an'Andriamanitra lehibe raha izany eny fa iza moa zany ny anaranao azafady ty nisy ho fantatra tsy iza fa za no razaka se zany razaka hoe eno zandrino zany fa inona no mahataitra jano zao de zao ifaranao fa iala efa reko momba anao ka tsy ilaiko akory ny miresaka aminao ajanona fiaranao ialako toerana tsy azo ijanona ny fiara eto fa atsy loatsy se raha ialy saingy mialohan' zany de mety aiza aloha iainao kely ianao manery an'laingo vadinao ndray ve rangaty no iandrasako fotoana hoenony eo zany tokoa satria tsy akavady azy indray ary nitsojano anareo roa maninona tsay eno nitsojano anareo roa naninenako ny teny nataoko tamin'laingo ka de ampitao aminy fialatsiniko mialatsiny am'se koa fa saika nandrobaka le anjara fitiavany se ianao zao ve ny velom-pahana inenana tam'izay teny nataonao ohatrany tsy mampino ka kanefa de zany ny marina ary io marika zany de lazao amiko zay ilainareo amin'ny mariazinareo fa iantohako na ohatrinona ry tovolahy ampy any fialatsinina nataonao fa tsy mila ny fanampianao zay ka atsirosea avelao anonota zay tsy mety nataoko taminareo fa azasakana anse kosa ahoana moa ninoko fa vokatry ny fonao mahadiodio ny fanampianao anay ka zao ary antso zao de zao telefony ny laingo fa ifona aminy efa olom-bavao ary maniry mafianareo roa toy ny zanaka naterako manomboka zao eny fa tsara kokoa rehefa hoe miononareo no mifona aminy ianao ary zako aloha tsy mitana lailo amina raha hoe tena nanenenanao no nataonao efa voalazako an'se teo fa nanenenako ny nataoko kiavitra zanako lamatony fiverako anseko de aza mihafahafa amiko tsony manomboko zao eny raha fa mandray anao tony ndray paringara zaka misaotra se tena misaotra raha sitako se de andao andaliko ela eny an-tranoko vao ateriko mody avy eo fa misy inona moa zany tokony andalo any an-tranonao vao mody aza misalasaly misy cadeau surprise ampitondraiko an'se mba omensy an'laingo ka zany de mariky mifofonako aminy mialoha mba tsy asika amiko izy rehefa miona zay tena fetsy ianao ry ngara zaka eny ary fa tsy maninona fa ampitondra hoe zany cadeau surprise nao zany eny ary inona aloha no arosoko an'se ranomboankazo sa le maherihery oko zao fa aza misahirana anao ry ngara zaka mba samba ny toko anto-traniko ve se de hofanako resaka fotsiny kosy sady mahafaly ihany ifandombera kely am'se ho mariky ny fifamelatsika sa mbola tsy madifo amiko zany se io iza kosa tsy zany fa ranomboankazo ray veraina raha hoe tsy manahirana anao eny ary fa andraso kely aloha Vania mo ahoana zay ry papa izy vahiny ato izy no Vania zanako vavitokana ry se ary izy kosa no avitra ry Vania
Vehivavy misarako volo sy miakanjo mampiseho fotra. Nisoritaanaovany amin'izany atreny apotobe. Izao zany ny zanako mimpanan-karena aminy. Faly mahafantatra sy miarabanao tonga soa taminay monsieur Yavitra. Za koa torak'izany mady misely vany sady faly mahafantatra amin'ny miarabanao Mba hitondray ranom-boankazo iray iveravy anie zay mba hifandombera kely manko anaka. Sao de mila mofomamy nosy efa misy ao ranom-boankazo ray vera ihany dia ampy efa misaotra ka. Eny ary fandehaka ny ranom-boankazonareo vetivety ka izao Yavitra mialohan'ny hanomezako an'le cadeau surprise ho an'ny laingo de misy tiako ambara am'se. Ka lazao raha fa menonao Te andray anjara mafy amin'ny fanomanana ny rarahana sy laingo aho ka mba lazao amiko izay azoko hanampiananareo rosy ka tsy alova miaraka amin'ny laingo sika no mandinika an'izany raha hiara-zaka. Saonao zay anao? Ay ve tena mety zany ka tena mety zany. reto ary ny ranom-boankazonareo teny ny papa dia tia kosa ny monsieur Yavitra. Misaotra betsaka anao Tsy misy fisaorana re ary sao dia mbola misy ilainareo? Angamba tsy misy fa mahazo mandeha anao ry vany Dia mahazo to sady manao azafady ary aloha fa ilozako anao zavatra vetivety kely nareo Eny anaka miantso anao raha misy ilainay Yo. Ao ary itsara ifandona kely sika aloha ry dia atezany eny fihevanantsika ary ngiara-zaka. Zany tokoa ary dia ho lasan'izay ny olana tsy nampifankatia antsika masotory se tsara ihany le ranom-boankazo sahoana se Mety tena tsara ka. Vahoana ary ngiara-zaka. Nividiana ve sa namboarinareo izy zany? Izay mianaka angamba mividy zany fa dia asa tana mivany ato an-trano ihany tony Ay ve? Sangy ohatra mampatory tampoka izy zany ka. Tena tiatory be amarina. Mavesatra be ny masoko. Votsaratsara elahy zay Ry vany mo avindry fa tsy mahatsiaro tena tsony ke angany ry Sahajo be ary aingy ampiasa kosa ny fampatoriana nataoko tamin'ny velany zany mihitsy anaka iroso amidingana manaraka tsika izao dia mifamafana tanteraka amin'ny fitadidiny io ka hono ahy dia tsy hafantatra ny momba azy tsony ve zany izy io rehefa mahatsiaro tena ho hitandrika eo fa tsisy fantany tsony ny momba azy rehefa avy eo zany andraso aloha le ranom-panafody atsindroko azy andraso aloha tsy ratsy fa tena bogosy aloha ny adaly so fa za zany ny vadiny manomboko izao mikisandry aloha ny lomako azy fa aza dia mandidy tsy afatavony eo mikisa aloha eno ahy tia tsindromity aloha no amafatanteraka ny fitadidiny zay dia mahay za miseho tena vady ny orinan'izay laso aloha zay vita somatsara ny tsindrona miandro ny fifoazany amin'izay tsika oay fa tao mifanintonitona be izy zany raha zaka tena mifanintona ny vatany sady miakatra ny masony jereo eo ry vany fomba ny zavatra ihany io fa ampy fotsiny aho aningy azy ao ampio tandry zay fanijanona tokoa sady mety onona fijerina Yavitra tsy maninona ve lahy Fananinona? Fa izy aloha ianao ivany avadiny se fa izy andray vany avadiny se io vo avotorany se dia sy tadidiny se kosa ve marina mafy raha mba misy tadidiko ianao aza tsy fantatro akory zany raha zaka rafozany se ary izy no vany zanako vadiny se enjana mihitsy le rangahy raha andainga fanina tanteraka Yavitra fa tratra ny fika nantitra tsy napoiziny dia ompivady zany zao zay manomboko zoko tena maizina amiko ary tsy misy zava-pantatro mihitsy nge momba nankily azy ka izao manana aretina toratorana nge se dia voatona lava ny lohany se voateo zao se no niakarapoka tsy nahatsiaro tena mihitsiko zany ve eny le seria saingy loko fa tsy hitrangatsony ny aretina mpahazo any lahy fa ahoana misy fanafody vao natsindrona ihany lahy teo fanafody importé tena mahasitrana ny aretin'ny lahy zany mory papa eny retsy ary entomody amin'izay mivadindre akaina ny an-tranonareo aloha fa mbola reradreraka ihany io
Aiza foana ary avitra ny tsy hita mihitsy. Efa ho 3 andro izay. Na ny ray aman-dreny na ny mpiara-miasa aminy dia samy milaza fa tsy mahita izay misy azy. Hono ary laingo. Efa andeha hiasa angandry io zao. Efa andeha mihitsy aho fa ahoana ry mama? Efa ho tapitra ny herinandro ilazandry ny valiteny ndry amin-drazaka e. Dia mba tiako fantatra raha na hanambady azy ihany ndry na tsy. Ay tokoa moa. Ohatra ny tsy misy lanjany amin-drengy izy izany. Ka mbola misy zavatra manahiran-tsaina ary mama. Inona manahiran-tsaina ndry e? Tsy fahitako ny avitra ka. Efa 3 andro izay ny tsy hitako. Efa nandositra ndry izany ko inona moa? So fa raha zaka efa vonina akavady andry. Mora mirainao erika izy izany e. Tsy ianao manko ny amin'ny toerako. Efa nanapaka tanteraka ny aminareo hiavitra matoa izy tsy hitandry intsony. Ndry foana ny sahiran-tsaina sy mitady azy fa izy efa mifindra lasy. Kanefa dia ho karoako ary tsy maintsy hitako ny misy azy. Fa dia inona loatra ny iraiketandry amin'ny... Fa dia inona loatra ny iraiketandry sahala amin'ny tamin'iny avitra iny e? Raha injanako izy ka tsy azoko elana ry mama. Maninona tsara? Zany e. Raha injanako ndry ahoany avitra? Toejazy efa ho ray volana mahery aminy aho. Telozany ty kiala kely ty. Tsy mahary azy tsy vodendry mifitaka zazakely ny mahamaiky. Mama ninona e? Samy ve mipirofo ny fanajandry indray aman-dreny ndry? Raha misy ny olona jaiko sy tiako voalohany eto tany dia ianao nge nahitako masoandro e. Ianao na lehibe asy natozao. Dia izao mifaly-papena setrany izany. Fa nananjanaka amin'ny dehilahy tsy sitrako vinantoko. Satria jambena ny volan-drazaka ianao dia lasa tsy tia ny avitra tsony. Marenina ndry esh. Zany e. Tsotra ihany ny teniko maneka eo vadin-drazaka dia mbola tsy hitany kibondry. Tsy kosa ry mama. Hiavitra ny tsy maintsy vadiko ary tsy maintsy hitako. Saza mafilo sarotra narina. Lasindry mandeha fa mahaletrana mijery indry aza. Fa ino ty mahavariana an'la? Ka inona moa fa tsy reto saritsika miantona amin'ny rindriny reto Fa maninona hono reo e? Ka ohatran'ny zava-baovao amiko mihitsy reto saritsika roa reto. Ty zao saritsika tiany amoron-dranomasina. Dia ty indray saritsika namonjy lanonana angambany izy zany e. Aleo amoronana fika indray aloha ty vendrany ty fa so dia anahirana io. Fa hono ary vany saritsika tany amin'ny lanonana taiza moa zany fa tsy tadidiko mihitsy nge. Saritsika nanao réveillon tamin'ny farany taona teo ve dia tsy tadidy la chérie? Tena mba marina raha tsaroko zany e. Zany ve? Tsy misy zava-pantatro mihitsy nge momba e. Tsy araka ao mantsy fa notsondromin-drazaka fanafodina mafafitady diny ianao Zany tokoa rehefa voan'ny nefa sœur de mémoire. Fa ty saritsika natao mariazy ty kosa aloha tena tiako Zany ka mba lazao amiko ary hoe inona ny itiavan'la azy ka ohatran'ny vazaha mihitsy nge ny endrika ao e. Sady jereo nge raitra dia raitra mihitsy ny robe de mariée nanaovanao tamin'io. Ary zao endriko tsy misy maquillage zao nga tsy mba tiany laka. Nahoana kosa moa ny tsy ho tiako e. Sady ze tiana koa nge ho mitombo tary misaotra le chérie raha mba fantany manko fa photoshop nampanamboarin-drazaka daholo reo zary hitan'ireo Oay, misy olona mantondona nge ho mbaravarano zany e. Andraso aloha fa ho jereko e. Ahoana zay tompoko vavy? Hiavitra hitako ihany ianao marina. Fa iza moa ianao fa tsy fantatra azafady Andray aza mody adala mory avitra. Herinandro ange ihany kariko anao foana e. Fa izy zao ambaravaranao zao chérie Chérie hoe fanga ianao manambady saiky inonao zany vehivavy zany? Zany fa ny azadiny fa mba isa moa zany ry io e Za kosa ny laingy olotiny sady fofombadiny raha tsy fantatra ao e. Be voka ary zanaka sy avitra azafady aloha raha matoy kely e. Oviana koa moa zany no mifankatita aminao e. Sy nahabe vokanao Andray
dia sanao ve ny teny an'izany fa azoninona loatra ianao ry avitra. Lasa ny mandeha ihany fa tsy fanaovana film aty aminay rehefa tsy velondrisy izay simpandritany ny zanakareo dia ome olo-kafa fa tsy akany fitezana zazakamboty akory ny tranonay. Dia vitanao mantsy ry avitra. Hainao efa manambaty fa za fotsiny nampiasonao hatramin'izay. Aza mifanendrikendrika kely azafady any amin'izay nahabe vokanao anao mitomany valala sy mody adala fa tsy aty amiko aty. Eny andeha koa kanefa tsaro fa ny marina tsy mba maty. Velonareo. Mandehana mihitsy sao dia tsoko polisy eo misoloky vadin'olona sy mpamitapitapy tsy mahay miaina tsy ny mpitehako teo tena raha tsy be voka. Valiko ve hiavitra sa olo tiako. Sarahinao ny teo amin'ny toerako fa toy ny voatsindron-defina foko tamina lalako fa efa manambady izy ary tsy mahalala hony. Samboaravara tao anatiko ny atezerana ny alahelo eny ny famoza-po mihitsy aza. Tsy afaka ao an-tsaiko ny endriko fa ny azy tsy iza fa le vehivavy nanitsakitsahany avitra ny fitiavako. Ka ny didi-pitsarany foko dia fahavaloko avitra manomboka izao. Aza kosa noho ny famoza-poko na noho ny fanereny mama fa nanaiko io vatin-drazaka. Nampanantenara zaka fa hanjanaka ny zaza aterako. Fisehoana sy voadiondry no nataony fa aorianany fiterahako ny vao atao ny soratra sy mariazinay. Dia nitokantrano vao izay sy razaka. Andro vitsy ihany nefa ny nahafinaritra ny toetrany fa lasa hafahafa taorianan'izay. Manomboka izao laingo dia tsy ilaiko miasa intsony ianao fa dia mijanona tao trano zay. Fa ahoana kosa raha Zay ka mba mananjo hiasa ohatranareo lehilahy izay vehivavy. Horavaky ny tokantranoko ny nakako anao fa tsy horavaky ny orinasako sao tonga hitadinao any am-piasana any avitra ka hanahirana raha izay avitra tsy hitady azy izany sady efa manambady. Ikosa saingy efa be voka koa ianao ka tsy tsara miasa intsony. Manara maso ny asan'ny mpanampy an-trano sy ny mpanao zaridainantsika no mety aminao dia izay ihany. Mbola tsy tena be voka be nge ahy na nikiboko aza tsy hita akory fa voaroa volana monja nge. Aza mafiloro laingo fa rehefa zay dia zay Endray ariko. Manaraka izany dia afaro ny zandrinao sy ny havanao tsidikiditra atao trano atosony. Anzay izany ka fa ahoana ny zandriko sy ny havako ny tsy mahazo miditra atao tranontsika. Tsy rahanao zany fa arao fotsiny ny teniko raha tianao vita mariatsika zay ihany. Tsy ilaiko mivoaboaka ny trano koa ianao fa izany miantsena ho atsika zay. Ka tsy efa mitovy amin'ny gadra ve raha izany? Zay fandraisanao tsy maninona. Aza tsikainao fotsiny ny teniko raha sika hita raha amiko ianao Kosa reto folo reto fa tsy ampy raha zaka. Tsy ampy ahoana ry vany Ka tsy ampy re. Tsy efa ampy indrisy avitra vereny nomeko reny ry vany efa ampy reny. Non. Tsy vola ho anay fa niofa ny vatako nanarananao fo teo ne mba ahoana kosa re. Zay no tena mandreraka aminareo mpivarotra tony Ianao kosa Tsy afa-po mihitsy na betsaka sahala amin'ny volondohanareo zany volomenanareo. Mba ampy fotsiny re reto folo reto fa aza be tatasika eo ianao Reny ny fanampiny dia lazao fa tsy ampindray ary reny. Reraka koa. Ampy reto fa aza mora miakatra ohatrany io moa. Ka ianao mandreraka Tsy aritra ny vola be anao nge ny fandoavana ny karamako akoatra ny kontra ny fanaovantsika. Eny sady hiditra midingana farany momba ny avitra fa mandeha ihany ny fotoana ry vany
Zany mihitsy fa mba efa teo libra amin'izay koa nge za efa aleon'ny saritsary-panambadiana ihany sady vazaha firy zao no tokony efa niaraka tamiko fotsitra daholo. Aza manahy ianao kely tsy ady ho tapitra ny kontratsika mahaiza fotsiny mitondra azy toy ny vadindry ara-dalàna zay salamina ataondry hatramin'izay fa inona nefa izany dingana farany momba ny avitra izany ny faniriako dia amonony ren'ilay fofombadiny tany. Hoay le ty zany amono ny bofiny zalaingo ve? Fa inona ny antony? Tsy misy idirandriny amin'izany fa anarivy zany zay asaiko atao fotsiny dia atao tsara. Indray ariko mba be mistera koa ianao ty. Ka ny marina rehetra tsy filaza rehetra nefa mbola ho fantatry ny ihany zany fa aza maika ho fa soa ihany kosa aloha fa tsy misy taminga-kava ny avitra eto amin'ny ville ka ny akazon-dany daholo ny avana ka tsy misy mahalala zay anaovantsika azy re. Tena miaiky anao aka orvany inona mampiaiky anao amiko ny filalovanao an'ity filma tsy manam-paharoa ty inona indray vitanao no manofa trano anay sy avitra mba hitokananay trano toy ny mpivady sy nanomananao an'izay rehetra ilainay dia avy eo indray laingo nalainao hovady sy anofanao vilanao manokana tompona orinasa lehibe moa ianao ilainy kosa aloha tsy maintsy atoka-toerana sao dia manelingely lampilaniko soa aza fa tsy fantany hoe tia ny tena tranoko fa tsy ilay hipetrahanayko. Ahoana arazaka ahoana izay ka iza hoanina hitanao an'ilay fanafodina mafana ny fitady tiany avitra orvany profesera namako any an-dafy izay ny nanafarako an'ireo tena eny zany ianao ka zay koa izy dia mino ery fa zanaka vavy tokanao nefa dia mpivaly tena ny karamaiko manokana hiara-iasa amiko fa ny tena manahirana dia tia izy misisika mafy ahalala sy hamangy ny havany tsy olan'izany fa eto aty fotsiny izy anamboarako ny sainy sady anisany dingana farany ataoko zany mahaiza fotsiny ry miseho zanako indray rehefa eo masony ianao indray aloha aza matahotra fa haiko tsara mihitsy ny miangolangola aminao hoe papa rehefa eo izy dia tanyreo malosoa misy malala zao ataontsika amin'ny avitra silaingo zao mahazo matoky ianao fa tsisy araka ny aferatsika izany eo ary efa prony aty fa ny karamako fotsiny ny azy atao ambany zavatra zay ny aza matahotra ndry eno zay dia zany ry mama fijaliako sady tsy avelan-drazaka miasa tsony raharany tsy hivoaka ny trano fa toy ny gatra mangala dimaka ty amiko izany ry io raha azoko tsara ka malahelo amin'ny mamako sady zoko koa nge ny mamangy ny havako fa ny endrazaka efa fitiavatena tsy fitiavatena ny azy fa tena fitiavany andry sady fiarovan'ny fahasalamandry be voky io mihitsy ory mama na ianao reny ka aza nge ka tsy avelany miditra ny tranonay ay ve saingy tsy olana amiko sakaizam-pandriny ty aloha izany ary tsy maiko tsiny raha zaka raha mandrara andry tsy hampidikavana ao an-tranonareo satria nahoana satria mbola tsy vita soratra sy mariazy nareo ny soratra sy mariazy nge ny tena mampivady ankehitriny fa tsy voadio ny fotsiny na zany aza dia ohatry ny mampanahy ny fitondran-drazaka ary mama ina indray mampanahy andry amin'izany ka be fitiavana ery izy tamin'ny voalohany fa ankehitriny kosa lasa masika sy enjam-poteny amiko dia andisy fanantenana tahaka ny avitra koa ve izy tena kevy amin'ny fiainako aka namboarany saindry fa mety misy zava-manahira-tsaina azy tsy mora ngeno mitantana orinasy indrindra moa ka hatramin'ny nahafaty any rainareo izay mpanolotsaina azy iny enganeko ao izany tokoa fa mila ampiferina inany mandinika ny toetrany ka ny eritreritra indry mampisavy andry tena tia andry raha zaka ary tia anay fianakaviandry koa izy inona miprofila za mama zany ny fanomezany ankaramandраinareo isam-bolana na dia efa maty azy izy indry koa nampidiriny ny asa tao amin'ny orinasany ary izy ny antoka amin'ny fitsaboana teny amin'ny hopitaly tamin'ireny aksidao nanjoa reny taloha zany fa tsy zao vola isam-bolana sisa no omeny anao fa za efa nisorony tamin'ny asako sady gadrainy tsy mahazo mivoaka ny tranony tsy azo vanginy avaka ihany koa zany ve ny fitiavany asy ny fianakaviako diso hevitra be ndriry laingo lehilahy iza no azotaka vady andry efa be vokan'olo-kafa io raha tsy raha zaka
Voamaly koa izy ny teto ary nilaza vaovao tsara ho an'ny zandrindry. Vaovao tsara iny zany? Vonina andeha fazy telo mianadahy zandrindry any Sainte-Marie hono izy amin'ny herinandro. Alefa ny anao ina Sainte-Marie hono izy. Anao vakansako. Izy miantoka ny lany rehetra. Fotoana ny vakansa raha teo zao. Ay ve. Dia iza no ikarakaranao sy ho namanao eto rehefa lasa izy telo mianadahy? Mandra-piveran'ny zandrinao avy maka rivotra masina hono dia anakarama-panampy karakara sady ho namako eto izy. Dia mino an'izany ve ianao? Efa mifanarahanay fa tsy miala eto ny ankizy raha tsy tonga mipanampina mpanantenainy. Zahay angaka tsy hifaka. Saingy oay, aleo andeha amin'izay fa efa atoandro be koa ny andro ry mama. Za fotsiny izay anaovan-drazahaka raha fantany hoe mbola nivoaka ny trano ihany aho. Fa nivoaka taiza indray ianao ry laingo? Nivoaka taiza? Razaka. Nivoaka taiza ho Efa tonga atao trano ianao. valeo fa zay ilozanao miainanao fotsiny hoe nitaiza ho ianao. Andray. Dia vitanao matsy mikasy tanana ankehitriny Ka masy tsy azo tenenina ka. Namangandreniko afa vonoira fononao e. Mbola sahanao ihany mamaly valy mbola sa ihany. Fa izy ianao no tsy azo teneniny. Iza ho Maty mama. mahalenina fa tsy laiko miafo mamamamy aty. Mahalenina Tsy maintsy mamangandreniko ary zoko zany e. Raha zaza tsy ampy-taona. Sagadra ny tsy avelanao ivoaka ny trano. Fa mitadinako mihitsy anao ty sa hitsahako maty amin'ny vody hijanona tao trano ty zay ho hijanona ato. Marary tongotra fa zay tsanao marary maika misy ho masany to ty. Oka rehefa marary ahe. Misy ho masany loatra ianao ka. Marary afa oka. Sazanao tsara zay sazanao. Raha mbola trarako mivoaka ny trano iny ianao dia ho foanako ny fandefasako ny zandronao anao kolonie de vacances any Sainte-Marie. Tsy zany koa fa tapahako hatreo ny vola fanomeko andreninao isam-bolana. Ka hoany mbola ivoaboaka iny ianao fa tsy voaboaka tsondry ahy. Anteny ianao azay. Sady ho aiza amin'ity tampitongotra nataonao matitsaka tamin'ny vodikirary teo. Manaintaina mila afaty ahy izy. Allo faty ihany. Manoko zao koa dia alefako mody ny mpanampy ato trano fa ianao no manao ny raha rehetrarehetra ato zay. Andray. Izany misy. Dia za rery ve ny ianao ny raha ato an-trano sy ny fikarakarana zaridaina? Andray fa izy indray sa manantena ny atavezina fotsiny ohatry ny kisoaty ianao. Ka ho vitako za be voky ty ve ny raha rehetra rehefa lehibe ny kipoko. Inona ny raha iko an'izany fa za angano na be voka anao. Zay. Andray re razaka. Zany dia zany ve ny nankanao atany amin'ny mamy Aiza ny tambotambonao taloha hoe apedaniko ianao ary ataoko tsy misy mahory ianao. Taloha zany fa tsy zao tsony fiala kely ty Ataonao piasa ve sa ho vadinao ny nakana Zao tsy haiko tsony fa izao no izy. Vitanao daholo ny rara rehetra vao mahazo mihinan-kanina ianao. Ary aza mikasa anjosotra fa anio ihany dia asiako mpiampy ty tanàna ty. Tsy ny tanàna ihany ny ambelana fa ianao indrindra ihany koa. So mitetika ny tsoka rehefa tsy eto dia efa mampitandrina anao zay Zay vao tena tapidalaka leto ny zokonanana ny bato. Aiza tsony no alehako amin'izany mpiambina tanàna izany. Ny tongotro koa azy efa mivody somangana sady ka aiza tsony moa raha tsy be voka ny avitra zao dia tsy nanaiky ho vadiny ty rangaty. Izany hoe avitra mivotitra zao ka alako sy fahavaloko tanteraka. Ary lasa amin'izay manao raharaha fa tsy ilozanao mandinika ny tongotra hoe fotsiny sa mbola apiko isaka indray apiko indray Lasa ao amin'ny avitra amin'izay ry papa momba ny fianakaviany Za foana mantsy anotaniniko. Ay ve mba fantatro se moa ry avitra ny antony tsy nilazany vaniany momba ny fianakaviany se. Tena tsy fantatro mihitsy ry papa.
Ny mahagagaga dia ny filazany foana hoe ny raharanao tsy laza momba ny fianakaviako izy. Hita avy zany ko io papa anytany sao dia veriny lafalaingako ary izany. Marina zany fa za mihitsy nandrarany vany tsy lazalaza momba ny avansely avitra. Fa inona ny antony papa? Satria mampalahelo sy mahavaky fo loatra ny tantaran'ny fianakaviany sy na ny ray aman-dreny sy ny marimarina kokoa e. Ka sao dia tsy ho zakany sy ny alalan'ny momba ny zareo ka. Ahoana moa tsy ho zakako e? Lehilahy ary papa e. Diso kosa nareo ary manafina zany amiko. Ka elange nanana retina toratorana lavy. Zany mihitsy. Zany tsy nasaina ny lazany momba ny fianakaviany lahy. Efa salama tsy maninona zao fa miangavy anareo mba hilaza momba ny fianakaviako e. Izavy ary ahy zany ray aman-dreniko sy ny mpiray-tapo amiko. Sa zaza tokana trano a? Indrisa sia zaza tokana trano tokoa sy ary ny ray maty nisy namosavy ny ray aman-dreniny sy. Ahoana tsara hoe ry papa? Ny ray maty nisy namosavy ve ny raiko sy ny reniko? Ay izany tokoa lesy a. Ary aza mora taitra otrany moa sao dia metsika eo indray ny aretin'ny lahy. Ahoana moa tsy ho taitra amin'izany ary vany a? Fa iza kosa ny olo tsy vanina namosavy ny ray aman-dreniko e. Ary nahoana tsy maty niaraka tamin'izareo? Laso amiko papa fa tsy ataoko vita mora ny famonoana nahitako masoandro a. Tsy fantatro mantsy fa lainga ny foronindrazaka fotsiny zany mba hanjonoany ianao a. Zao riavitra mahalala raha matoantsona hoe rahary ve sy? Rahary? Marina raha mba fantatro zany raha matoa zany. Tena tsy fantatro mihitsy ka. Efa voafafa marina ny fitadidiany ity ka tsy tadidiny hatramin'ny saika ora fozany. Ka zany rary zany no namosavy ny ray aman-dreniny sy ka nahafaty andry zareo. Zany very papa? Eno a. Fa inona loatra ny antony namosavian'ny ray aman-dreniko e? Zao n'izy riavitra toy ny mpirahalatena ny fakaty zasy ny rainy sy ary ny vadin-drahary. Niara-ny anatra teny amin'ny anjery manontolo zay ary no nivita ny fianaranay dia niaraka ny sambola tany amin'ny banky mba hananganana ny orinasa zay tataniko ankehitriny io e. Noho izany dia mizara telo ny vola tombom-barotra ny orinasa satria samy tompony zay telo lahy. Nanao fifanekena koa zay fa raha misy maty aminay telo lahy dia izay velona aminay ny tompony anjara ny maty. Dia ny vonoany zany rahary zany ny raiko mba azahoana mizara ny anjara volan'ny raiko. Zany tokoa riavitra saingy tsy mba nandray ny anjara volan'ny tompoko lahy rainy sia fa i rahary ny kepoka azy hatramin'izao a. Mazava amiko ny tety tratsany. Fa tamin'ny fomba ahoana moa zany no namosavian'ny ray aman-dreniko e? Mofo mamy namboariny sy nateriny tao an-tranonareo no namosaviany anareo telo mianaka e. Zany hoe namosavian-drahary tamin'ny mofo mamy voapozina ny ray aman-dreny sy ka maty sy nialany enina akory e. Saingy sy kosa mbola tany am-pianarana ka tsy niana tamin'ilay mofo mamy. Zany ve fa ahoana ry papa? Tokony ho firy taona zany tamin'izany? 9 na 17 taona angambe satria vao hanala baky sy tamin'izany ko. Zany ny antso dokotera nijery ny fatin-ray aman-dreniny sy dia nilazainy fa pozina mahery no nafaty azy mivady. Ny rahavavy nianatra sy vao nahita ny fatin-drareo tao an-tranonareo ka voadona mafy ny sainy sy nanomboka tamin'izany no nahazo ny sy aretina toratoana lava ka nahavery ny fitadidiany sy io e. Andray marina. Ay moka zany ny zava-misy. Mahireza sy. Ka mo tsy fidiny no nietraketraky ny olona diso ty tena. Tsy rariny zany e. Tena tsy rariny. Mahireza hoa. Indrisy ry dadasyneny. Courage chérie a. Mitraka moa fa lehilahy le tsy lahy. Sasy ny fitiavako ange mbola eto ny. Tsy ake kosa ny famonona ny ray aman-dreniko ary tsy ataoko vita mora zany vany a. Lazo azy misy an'izany rahary sy ny vadiny zany fa tsy maintsy mamaly faty a. Ka efa maty namosavian-drahary koa ny vadiny mba azo ny samy rery ny anjara fananany. Ary tena mpamosavy tsy vanina tsy mahataho-tody mihitsy nge zany e. Dia hatramin'ny vadiny avy dia ny vonono no ny fitiavaka rena. Ka ny olona jamba ny vola chérie a. Saosy be zao ny raisiny amin'ny anjaran'ny vadiny sy amin'ny anjaran'ny dadany lahy. Soa azy lahy fa nalain'ny papa hipetraka tato aminay so ny tsaboiny foana hatramin'izay. Ary zany nampiona sy nalasa mpivady antsika roa koa ane. Eny misaotra betsaka anareo mianakalo. Saingy
mba lazao amiko raha zay misy an'izany raha ary-mpamosavy zany raha sitrakareo ry papa. Mila miaona amin'izany temo vavy zany a. Yavitra fantatra fa tia malifaty ka zany mihitsy e. Ataoko tsy afabely zany raha matoa zany fa aina solony aina ka tsara ho azy koa maty e. Ola zay konseny misy azy fa izao aloha voatahireo an-tranony ny taratasy sy fanekenay telo lahy tompon'ny orinasa tantaniko ka takio aminy le antota taratasy momba ny orinasako vao mamono azy se. Raha ny amin'izay indray dia aza manay ianao ka eny any fa eny tsara amin'ny planina efa nomaniko tanterahantsika ary tena marary mihitsy azany ka. Aleloha tsotsodrere ampandriandrefa tena tsy azoko ny aiko. Sady mbola fanopanina ka somaninny ao indray. Arary tsy raharahako izay olazaindrazaka rehefa tonga eo izy fa zaza saika maty. Manaintaina daholo no vatako ray manontolo, indrindra ny kipoko. Andry, fa iny ty ataonareo mpandrina amin'ny andro atoandro? Marary arazaka. Marary inona? Sa marary ny akamona dia mahamorona aretina? Tena marary fa mandiavanao raha tsy mino ianao e. Tsy mino an'izany ary lainga fa karakarao ny sakafo dia arosoy fa tena norona zany ka tsy mahatsangana eto ange arazaka fa fanopanina be raha vao mitsangana. Fina mihitsy mitadiavinao te inona? Efa hoe marary aho afa vonoa aho faty rehefa tsy mino ahy ianao. Lazao akely raha ny antony nakarary anao mba hoenoka e, lazao kely. Reraky ny raharaha ato an-trano angamba. Zany ve? Vonjeko daholo ny fanadiovana ny efitrano rehetra, ny fandrahoakana, ny sasalamba sy ny pasika, ny fikarakarana ny zaridaina sy ny sisa. Dia zany makarary anao? Raha rafanao ny vehivavy rehetra zany. Ka be voka nge ahy e. Fanina teo ampanaovan-draharaha sy ny enjera ary afa-jaza vo teo. Maninona tsara? Afa-jaza ho ianao? Eno a. Nafoiko tanteraka le zanaka mpanandra ndraiko. Afa-jaza. Ay kosa, aleoko afaka ny fa mahakomplike fiainana fotsiny. Andray zany mba vavanao razaka. Manakomplike ohatry ny mahafaly anao no nafa-jaza. Adray, ka tsy zanako ny taokibinao fa zanako sy afo te. Mety amiko tsara nafa-jaza anao. Zany fitiavan-tenanao. Adala zay tsy tiany tena ny laingo ary mbola tsisy sakafo masaka ho zany. Aiza moa no avitako mahandro amin'izao toy batako marary zao e. Tsy maninona fa andeha sakafo any amin'ny hotely zany ko. Mba ako dokotera razaka raha sitrakao na mba asevy magatiny zandriko fa tena marary ange ahy. Zay ny zandrinao rehetra rehefa nalefako any Sainte Marie androany marainako. Zany ve? Rehefa any Sainte Marie izy. Dia tsy mba hita mazoko tsony manko ny fianakaviako mafy zao ka. Tsy fantany tokoa manko fa nalefako amidy any Sainte Marie ny zandriny ary ho faty any orivako ny reniny. Ho vatiko boribory anao laingo ary alako tsy ho ela. Dia jerenao fotsiny avy e. Kadray, hisakafo any amin'ny hotely aloha fa nony avy any mitondra dokotera hijery anao. Ahoana izay raha neny? Efa tonga ny Sainte Marie ve zany zao izy telo menata zanako? Ohatra manana ny zareo sahady azaniko. Malahelo anjanany le raha matoty marina. Tsy fantany mantsy fa modina alefandrazakanao vakansy ny zanany. Nefa namidiny amin'ny mpividy olona tsy Afrika Atsimo. Ary to tsy valindry afa jerendry fotsiny ki? Ka mandinika hoe mety mbola eny an-dalana zany zao zareoko. Lavitra ihany angeny no Sainte Marie e. Sady mbola mipita ranomasina vao tonga any. Zany tokoa e. Zao ny ankizy moa miala voly sy mitsangatsanganako.
sy nahasakana andry zareo afa maika any andeha ry izy rehetra raha vao nanotanindra zaka. Ka hanao kolonia de vacances Sainte Marie kosa ve dia ho lavin'ny zareo raha neny a? Izy amin'ny ankiziny tsy te hahita ranomasina. Sady mahafinaritra be nge izao any Sainte Marie any. Fa za kosa aloha tsy nanaiky ny nandehanandry zareo raha tsy naterindra zaka teto ndry e. Efa ho malariva izy ny nampiomana fa hipetraka aty aminao sy karakaranao Ka zay mihitsy ny fanarahanay fa sady irery any tsy misy mpikarakara amin'izao tsy misy ankizy izao ko. Hitanao ihany fa sady efa lehibe ny tena ny sakaiza-pandriana eto. Zany mihitsy ny tsy hanaovandrazaka ambany zavatra ny mombanao any e. Za moa efa mpiasa tranony ataona maro ka mahalala ny atsara toetrany. Izy kosa aloha de tsara toetra aminay menakavy mihitsy. Zany a? Raha mba fantatrao mantsy raha fotsy fa ny ho alina ihany dia alefandrazaka sy avitra ny akoatra ianao. Inoko fa efa ho tonga zao ry zareo. Sady efa amin'ny valora sasany alina izao. Ohatray, iza kosa ny mandondona amin'ity andro alina ity izany retsy? Eny tokoa, andraso hoe jereko. Ay ve lahy? Za ihany akia. Efa matoranga ary mpamosavitra vanina ato. Aza miteny mafy aloha sao dia henonao izany. Arina ny ao anatin'iny bidon kely iny. Lasantsina ampitondray mipapahty ka. Tia no andoroko velona an'ilay mpamosavy ato. Saingy aza tonoina aloha mitaky an'ilay antota taratasy a. Aresy papa? Miala eo anaty fiara ho velana io isika. Hitaky an'ilay antota taratasy aloha vao andoro an'ilay ramatoto vanina ato. Fa izy izao miresaka amindry ao izao tsy ampandrosoana retsy a. Efa tamin'ny miaraka amiko ato re izy fa aza maika ianao raha neny a. Fa lehilahy iza koa tiana ampandrosoandry? Ohatray, to hiavitra? Ay, mbola tadidinao ny anarako hatramin'ny fahakely a. Ahoana moa tsy alalako ny anaranao? Zanga very saina sa very tadidy aminao ka? Za kosa very tadidy noho ny saiko voadona mafy tamina amisavinao ny ray aman-dreniko. Oviana koa ny namisaviny ray aman-dreninao? Aza mirediredy eo le kely ty. Tsy fanazava aminao ny antondriako fa aiza misy ny atota taratasy-mbadinao rehetra ato. Aiza ho any atota taratasy-mbadinao fa ilaiko. Ataonao inona e? Zanga malala an'izany fa izy ihany napirina azy fa velona. Ieto mivoaka any io lehilahy io retsy fa tsy tiako hita akory a. Fantatro tsara nge io e. Tsy mivoaka eto zay raha tsy mahazo ilainay raha neny a. Ay, raiko miberaka nareo reto fa mody adala. Tena tsy napoziko a. Ela beka izany seri fa ndo fatorana sy tapenam-bavy izy dia ho zavaitsika ny tranony a. Avy eo a mandoro velona azy amin'ny lasantsiny eto. Andriamanitro! Andoro velona Eno a! Zaza tsy vanona matesa faingany reto. Mandeha letsy ny fotoana fa leo tapenako ny vavany a. Ela mamaritra ny tanany amatongany. Miala any nareo fa za manatona na a. Aza manatona na a. Vonjeo! Iza tsony no andreanao fa voatampina nge vavanao e. Sady tsara fatotra koa ny tananao sy ny tongotao. Ndo hisava ny efitrano amin'izay tsika. Ary rehefa hitanay ny atota taratasy tadiavinay a, dia vita kitozy ianao fa zay ny sahaza mpamon'olona tahaka anao raha matoty a. Aiza ry zay no misy an'ilay atota taratasy momba ny orinasandrazaka ny tsy hitako mihitsy. To taratasy hafa momba ny zareo menakavy ihany no ato. Dia ny boky sy ny kahie any zandry ny laingo. Aleo ho teneniko afitrano ny dingana manaraka dia andeha zaika. Ndo andeha amin'izay tsika ry vany a. Za koa vao saika hiteny an'lahy mihitsy hoe andao andeha amin'zaiko. Tsy misy atota taratasy voalaza amin'ny papa akory ato amin'ity trano ity. Efa rety hitako tatsy amin'ny efitra tatsy reto ka. Sady efa no amariniko tsara. Eny tokoa. Ay reny na elan'la tao an'efitra ray taoko. Milay kosa zany a. Dia ny fandoroko an'ilay ramatoa mpamosavy miaraka amin'ny trano sisy anao taoko dia vita. Dia andoro velona azy tokoa ve zany lasy? Ka namono ny ray aman-dreniko ka tsy maintsy hiara amin'ny valy fatoko e. Raisy ty klasera misy ny atota taratasy ty andrarahako lasantsy ny vatany sy ny fandrinany. Ay zariko. Eka tonga ny orandao zanao ny tany raha arika atovy mivavaka farany a.
avy etrany dia vatanao mihitsy ny raharahako lasantsy. Tsy misalasala mitsahatra nanondraka lasantsy ny vatandrapovy be mazina. Everinao fa angoraka anao amatsy maninona tsara hoe ohatra ny te hilaza zavatra mafy amilazany ange izy ry avitra e. ao ara aloha esorokely ny tapombavaanao andrenesako ny teninao farany. Ao mangina aloha ianao zay mifona sy mibaboka aminareo re afa zatorana felona mifona re ay nasolon'ny aina raha fotsy nanapozina ny ray aman-dreniko anao tsy nalalantraka za no amindra fo aminao. Tsy ty vavanao tapenana ndray so miantsoantso vonjao ka ana ierana manodidina am'izao alina zao anaka mifona re mifona ary aloha vitisana lasantsy io fandrinanao iretaretan'ny afo itony ny vatanao. Zay ary andraso alako amin'izay ny brika atao posiko ary tsara raha mandeha amin'izay ny ririvany tena aleo mihitsy chéri andray ny lao ivelany ao miaraka amin'ny papaka. Tsy tantoko ny ahita ny fitetatetan'ny afandoro azy fa milasa miandry ny lao anaty fiara zazy papa. Eny akiry chéria fa ianao kosa dia veloma marak'izay raha ary jereo tsara mifandretako ny brike sy ny fanipazako azy amin'ny vatanao feno lasantsy. Hitan'izy roa ihany any ve ilay ato taratasy mirakitra ny fanekena izy toboko lavatin-draha be. Iny koa sy vaniaka nefa to tsy nizimbinina kory ane izy zany fa ahoana azy olo vania hitanareo ve ilay ato taratasy sa ahoana hitanay tokoa fa any amin'ny avitra any le izy ka. Ary nahoana tsy nivoaka niaraka taminao ny daly mbola mandoran-draha reo izy dia naloko nivoaka fa veloma ianao ohatra veloma ahoana fa andeo aizy ianao no manao veloma angaty tsy akatra atao anaty fiary mbola misy alehako rehefa ho fantatra eo ihany baibay. miara-mody ange ny fanarahantsika fa miverena ianao vania miverena hoa vania lasa ihany le makoreliny marina andeha ho aiza reny sa misy client ovon'izay ny maika angamba sarahako fa ny taratasiny amin'ny avitra aloha ny zava-dehibe amiko nefa maninona koa ary ny atarany mbola tsy mipola foana andolo-trano koa fe dia ela be ay iny koa siny ny ataraka miala tsiny raha mampiandry kely anao teto papa gagako ary aiza ty ny taratasy ilaiko no tanam-polo ny entany lahy any mivaniaka fa aiza tokoa izy aloha ka lasa vao teo izy fany amin'ny lahy ony lay tota taratasiko tanam-polo koa ny entiny teo midia atao anaty fiara lahy fa tsy mazava amiko zao ka midira aloha lahy fa ahoana koa ary zany fa ny ahy mihitsy nefa nampitazonako n'le atota taratasy teo zanaovanareo sarometsika fa mahita nareo avoay ny taratasy any amin'lahy ka ny aminy fa tsy aty amiko nasitry ny tao anaty akanjo angamba dia tsy hitanao zany asa berina any amiko raha tsy tahita loza letsy ataony vania inona koa taratasy sady inona na elan'ny lahy tao an-trano tao araka inona to tsy mirehatra koa raha ny tranondrarika aza maika anao fa vao makarehatra ny hafa io tazanao amin'izay io miredarety io ny tranondrary sady kila firehatra ao amin'izay zao izy eny tsara ho azy ny maty saingaisa ho any taratasy fa tsy modiny lavydala io aiza ary ndaso aloha iza koa ty miantso ty ary to ivania allo miverena ty anao vania miverena hoa aty amiko ny atota taratasinao saingy aza manantena hitara tsy mifanaraksika hifanaraka ahoana ary kialakely tya atero ty zao de zao ny atota taratasiko any aminao zao de zao 10 tapitrisa ariary enonao tsara andefaso 10 tapitrisa amin'ity laharako ty dia ampanateriko any ny atota taratasinao 10 tapitrisa ariary 10 tapitrisa ariary mpivaro tena tsy vaniny ianao maninona tsara ary papa mpivaro tena ahoana izy fa tsy azoko mareniny koa lahy zao nizy vania atero mora ty ny atota taratasiko raha mbola tianao no velona mazava tsy mandaitra ty zany fandrahonanao zany raha zaka alefaso ny vola lazaiko anao dia azonao ny zavatra tadiavinao fianao no izy oazay tapahan'le mako reniny ny antsoko marina azafady aloha papa fa marenina marenina
ny avy endrana n'ilay any zao nazony vanyasy ny zavatra nokasaiko atrinela Zany kosa fa natoky azy ngiahy zanakao nge vany ary vadiko lany ty anambady azy fa tsy mananjanaka aniny aly tya ahoana tsara hoe zany ary maninona moa zany ataonao ela fa tsisy etsony anga tsy vinantonao tsy rarahako lesy tsy rarahako zany raha endry ela de ampio hikaroka mivany zay ihany amy fomba ahoana moa araiza no ahitako azy rehefa zany de lasa ela mivoaka ny fiara ary mandehanany am'izay mahafaty any lany lasa ho ela mivoaka any lasa ela voaka so matsara tokoa fa veloma ianao Nandray raha zaka zany efa alimbe zao mbola tsy tonga ihany izy efa te atoro-mafy anefa afareraky ny rarandro any saingy loza raha tratra ny matory ao dia zo mantsisa ny fiainako nanantena ho vadina mpanankarena kinanjo lasa poto-piasa trano ny ankehitriny hiavitra mba ny anteherany fitiavako indray aza mo sa nivadika tamiko sy nandefina ny foko fahavaloko ianao ry avitra fahavaloko fa nivady-bely rano tamiko raha zaka ngabo izay miditra ny zato zay zay ay mbola tsy natory anao to mbola tsy natoriko tsy matory fa miandry anao so de lasainao fa ka mivavy eo indray ka mitady ampiada tena fotsiny ianao fa tsy hanao raraka inona fotsiny nakako anao ary mazava loatra fa ho mpiasa trano fa tsy ho vadinao velively boby voafandrika azo ka ho aiza-tsony mo ka mahazo mandeha zao de zao koa ianao rehefa tsy tamana fa tsisy ny tanànao tsony eo eno fa andrinona androany no menao fahafahany ty mpiasa trano gadrainao tsy tia koa ange ny tena tranoko fa nofaiko vonjy-maika fotsiny ty manana ny tena tranoko ay moa ka manao tranondro ianao hatramin'izay dia manao vady roa koa zany ianao rery mivadiko aloha fa tsy misy vady roa zany nefa tsy mba vady fa toy ny fitondram-piasa trano fitondranao satria nahoana ary ka enoy tsara ary mananjo hitatam-bola ho atokantrano ny vehivavy kanefa izy rery no nitatam-bola ato fa tsy ianao ny karamanao aza moa tsy fantatro akory tsy misy idiranao zany fa rehefa mihinan-kanina ny vavanao dia atao avy ampy anao zay ihany anga anina ihany no ilay vehivavy fa tsy fitiavana indrindra koa kanefa de trerona sy fahasiahana ary famonoana ny solo-tsafisafy sy teny mamba azoko avy aminao ka manao zay mahatevitra avy ianao ko tsy meko zay sazanao kosa tsy manam-pitiavana ianao raha zaka fa zavatra hafa ny nanambadianao eny fa na dia niseho nangoraka azy ianao fo ny abe voka ka nandosira ny afitra mahazo mandeha anao rehefa tsapanao fa tsy fitiavana ny nanambadiako anao ahoniny etanao dia lasa ianao fa za koa hakanetako dia ody any amin'ny tena trano lehilahy tsy varina raha ianao zaza taona zany velokely ny vavanao sa mitadininy ianao inona tsy moa ny amiko mbola mitady ianao ny ala tamin'ny lehilahy mpamitaka dia tafiditra amin'ny biby olona be tsy mivavaka fa mpamony vady mbola be vava ihany ty mbola be vava ihany lasa ty mandeha any zao dia zao lasa ty ho fatoka eto lasa andeha koa fa zarako aza tsy kadrato tsony ody any amin'ny mama ody any amin'ny reninao na zao manapatsina ianao amin'izany zao aloha izy nisy nandoro ny tranony reninao ary efa lavelinao izy zay nisy nandoro maninona tsara hoe raha zaka zany no izy ka tsy mino an'izany kanefa dia hitako mihitsy ny firehetany tranonareo sy ny olona nandoro azy andray marina tokoa ve zany zany ve olainge fa iza ny tsy falaharana nandoro ny tranonay tsy iza fa iavotra mahalalanao ihany laingo iavotra Andriamanitra Andriamanitra tena safotra koa kalakely ty inona lena ataoko aleo ranga hoetiny any amin'ny fiara dia atsipy any amoron-dalana any io ny andro koa dia valona ka tsisy hita mihitsy aleo saina atao
laingo io. Maniny eto amorona arabe eto ndre? Tadidindry ve za? Tadidiko tsara ka. Fa ny ianao ilay nandrobaka ny olon-tiako sy ny lasa fa vadiny. Mandehana ianao fa tsy te ahitanao akory ahy e. Aza mandroka akindry fa tsy mpivady zany akory ange za sy avitra e. Tsy mpivady hoe nareo? Tsy mpivady zany ho azahay. Ary tsy misy mamatotra anay izany. Afaka mifankatia sy mivady nareo roa? Hanambady ny fahavaloko ve? Sanatria dia sanatria. Tsy fidiny ho azy aky fa aza tsangany ho fahavalo izy a. Fahavaloko satria nandoro ny tranonay sy nahafaty andreniko e. Fa iza ny nahalalandriany zany? Raha zaka fa iza indray. Zavitra avy hatrana raha vao nahalala an'izany ary teny amoron-dalana vao nahatsiaro tena. Ho avy nijery ny tranonay azy zao. Ary indrisy fa trano mahita teraka ny sisa hitako. Mifaty indreniko aza tsy hitako tsony fa lavenina tanteraka. Sofa tsy taony zandriko fa mbola any am-panaovana vakansa. Laingo betsaka akiny zavatra mbola tsy fantatrindria. Saingy sao dia sao tsika dia mila manantona polisy. Andao fa eny an-dalana mitantara ny marina rehetra tsy haindria ary vonina hanampy andria. Fa inona mahatonga andria hanampy ahy? Ny totom-behivavy andry laingo saingy misy tsy ambaratelo lazaiko andry. Dia ny atota taratasy aty anko. Allô? Fa aiza ihany no mbola tsy aterinao ny atota taratasiko Vany Efa voaraina tamin'ny mobile money inge ny vola be nitakinao e. Voaraiko tokoa fa tsy ho ela dia ho tonga any aminao e. Kely sisa. Aza ela rehefa miandry anao Aleo tonga eo fa raha vao azoko izay ilaiko dia hovitaiko ny aminy sao dia mamoaka sekreoko. Iadana amin'izay ala raha zaka ro tompon'ny orinasa samy rery manomboka izao Hoarizay, vosaika haka ny basiko dia misy mandondona sady. Aleo mpandrosoana aloha fa ho hita eo izay atao e. Maloso fa tsy midy io e. Zay ihany raha zaka. Zay izy to ianao sy laingo. Zay tokoa ny niaraka nakaty fa tsy napoizinao Tsy rarahako e. Omeo any atota taratasiko dia lasinareo mivoaka any. Any amin'ny laingo ianao manontany an'izany fa efa nomeko azy. Tena vehivavy tsy vaniny ianao. Fa maninona nomenao any laingo? Maninona Azafady kely raha zaka Aninona e? Atota taratasy indraiko reny fa tianao velively ary tsy ho hitanao. Mazava amiko ankehitriny ny fifanekena nataonao sy ny raiko. Ainy andro tokony vola miasa ao amin'ny orinasa dia vola ny dada. Fa ny apahatelo anao. Samy tsy nahalala an'izany moa na zany mama fa dia maty tampoka noho ny fahatapahan-lalàlandra dada. Hany ka tsy nahavita nanafatra anay. Eny efa fantatrao izany ny marina ka maninona moa tsika raha mifanaraka e. Miala tsiny fa tsy nandombaravara tsony ary zareo Avitra. Fa aninona ty koa lahy lasa mivoaka ny fa resaka tsy misy idirany lany eto alasa lahy. Tena misy idirako tokoa satria izany nataonao fitaovana nanatanterahanao mitety-dratsanao e. Ty vao tena loza fa efa niverina angamba fitadian'ilay zalatika. Misy fetrainy angamba ny herinao fanafodina tendroko taminiko. Tena mamindraha voaniko ry laingo fa tsy sitrapoko ny raha tsy rehetra vitako taminao Eny mamindra fo aminao fa efa nazavainy Vany tamiko ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra ry laingo mbola azoko atenaina ve zany ny fitiavanao Indrisy ry Avitra. Nivadibadika tao an-tsaiko ny fanontaniana hoe ho fahavaloko ve ianao sa olo tiako? Dia ianao izay nandoro velona andreniko. Ny azoko atao angamba dia ny mamindra fo ihany. Fa ny amerina ny fitiavantsika kosa tsy vitako tsony. Ka tsy nandoro ny reninao ange fa nanavitra azy Ahoana tsara? Marina ve ry Avitra? Tsy maty ve mama? Tsy maty izy satria mbola nafindrako tao amin'le trano ravaka ny tranonareo Zay vao mazava amiko ny nahelan'ny fandoroana trano nataon'ilay botsikilaty.
hitako tao amin'ny tranonareo ty saritsika roa tika nanaitra mafy sy namerina tsikelikely ny fitady tiako. Voavako ihany koa le taratasy nasaindrazaka nalainay ka lasa nangoraka an'reninao tampoka. Mba inovany ihany fa dia mody nanondraka lasantsy an'reninao sy ny fandrinany Ary hitako moa ny nasainao ny voky ny trano zany raha nilaza hoe tsy te hahita ny fandoranao azoko. Rehefa voafindrako tao amin'le trano rava ny reninao vao nandoro ny tranonareo ary tsy aiza izy zao fa efa nalaiko sy mipetraka any amin'le tranoko vaovao. Zany ve? Tranonao vaovao ahoana aloha fa tsy azoko e. Tranontsika raha ny marimarina kokoa e. Mbola nanamboatra azy mangingina angia vao nikiasanao ndraratsika e. Ka asa raha hoe ho fahavalinao na mbola ho fofombadinao. Fantaro nefa fa raha tsy za dia olo-kafa ny nasaindrazaka nandoro ny tranonareo sy namono ny mamanao. Avitra. Endry avitra. Namelona indray ny fitiavako ny fanazavanao ka olo tiako sy fofombadiko ianao. Farazaka ny tena fahavaliko. Dia izy nikatsaka ho azy samy rerin'ny orinasa ny kambanan'izy dada. Ary na ny sandrika aza dia efa kasain'le mpivarotra olona io amidy any ivelany. Aiko nisy an'izany. Dia aiza zao ny zandrinao? So ihany fa mbola teto Madagasikara tsika e. Ny polisy nantononay ny nandefa hafatra maika ny Sainte Marie mba hanakana ny sambo saika hanondrana andry zareo. Tsara kosa fa mbola avitra ihany zany izy telo mena dako. Eny e, malalaka tsara sady azony zareo ipetrahana any amin'le trano namboariko Rolaingo. Zany? Mandra-pahavitatsika trano vaovao mandra-pahavitatsika trano vaovao andry zareo. Sahoana ozy ianao? Misaotra Kimalala. Dia tsy nahateny ianao raha zaka fa vaky Ambatolampy ny teti-dratsinao rehetra. Avereninao fotsiny ny volako 5 tapitrisa dia lasinareo mivoaka ny tranoko e. Lasinareo. Tsy atolotra anao fa omeko an'laingo ny volana alefanao e. Sitranay mba hanondrena ny fananandry zareo levon'ny afy tamin'ny trano nasainao nidorana. Efa nilazaiko an'laingo ihany koa fa ianao no nanakarama olona andona amin'ny mamany tamin'ny fiara mba hampalemy azy. Ay, dia efa teti-dratsy hatry ny nelany ianao raha zaka. Zany no marina. Dia mody nangoraka sy nanampy ny Rolaingo menaka avy. Nefa dia ambodiny tafy hodidrana akory ty izy. Tsy ho ela dia dinjanina fafiny izy ry avitra. Fa za kosa mangata-pamelana aminareo ry izy roa fa aza toriana. Mifona fameloka taminareo. Eny e. Nieloka hipapona motorariny ka mamela ndriky Inoko fa toy izany koa avitra. Matoky fa tsy hitory andry izay raha mifanaraka tsika. Raha mifanaraka ahoana ki izany? Lazao fa tena vonina raha mbola azoko atao e. Tsy varotandry tena tsony fa ny esandry amin'izay e. Na mamy aza ny vola dia azona aretina sy mampietry voninahitra antsika vehivavy amin'ny fivarotan-tena. Tsy hitory andry izahay mba hanalefaka ny sazy avoaka ny fitsarana ho andry noho ny firaisana fitsikombakomba tamin'ny zaka. Azy afaka miasa ao amin'ny orinasanay koa ndry rehefa milamina zavatra rehetra. Ray, misaotra kia. Sambatra fa voavelany eloko ary vonina hiasa tokoa. Tena vonina. Ary za kosa zany mba ahoana mba avelanareo koa ve ny eloko. Sady efa fantatrao zao ny marina ka afaka mitantana ny orinasantsika anao Rolaingo. Zaho mpanolotsaina anao. Enao zany Anjomaram-Polisy zany. Fa misy iny. Miomana ny empansazina ao any Amponja fa efa voapetrako tany amin'ny polisy ny fitorinanao. Rolaingo. Dia enao ilay nanova ny fofombadiko saika fahavaliko. Mifona Rolaingo. Mifona fa tsy ho hay ny fitorinao ahy. Mifona ho aho fa aza toriana e. Mifona re. Fahavaliko ve? Nosoratany Axiel.